izay vaovao mahakasika ny baskety zay no anakatonana ny pejy taranja iombonana fa ho an'ny taranjan'olo tokana kosa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy nazahoany maître Gao na Ramahery San José ny grade ma président d'honneur tany amin'ny temple Shaolin sy nampikambana ara-teknika azy ao amin'ity temple any Chine ity ny fianakaviam-ben'ny fédération malagasy ny taranja Wushu io maraina io teny amin'ny foibe ny teny 67 hectares raha ny fanambarany maître Gao dia izy no gasy voalohany misoratra ao anatin'izany temple Shaolin any Chine izany ary ao anatin'ity fanadidina ity ny mahakasika izay nazahoany maro Pakistan sy anaram-boninahitra tany Chine izay. Tonga ny araba manokana sy nanolotra fanomezana ho an'ny maître Gao na Ramahery San José teny amin'ny foibe ny teny 67 hectares io maraina io ny fianakaviam-ben'ny fédération malagasy ny taranja Wushu taminazahoany ny grade ma président d'honneur ny temple Shaolin sy natafiditra azy mpikambana ara-teknika ao amin'izany temple izany tany Chine. Ny 20 sy ny 20 janoary teo moa no nazahoany izany anaram-boninahitra izany tany Chine. Ankoatr'ireo mpikatroka marobe dia filoana ligue parta sivy manerana ny nosy no tonga nanome voninahitra nyity rain'ny Wushu malagasy ity. Ny tenan'izay nilaza fa voninahitra lehibe ho amin'ny firenena malagasy ny zavatra azo izany satria izy rery no manana anarana gasy misoratra ao amin'ny temple de Shaolin. Ny manao mission mandeha temple Shaolin miaraka antsika malagasy délégation 4 personnes sortena Madagascar sport sy fédération Wushu malagasy tamin'ny maso invitation temple Shaolin efa tamin'ny 2018 efa maso invitation fa miandry pra tsy maty sala fa ny programme PDB ny Chine ny misy 100 ny style ny kilomètre tonga dahoana tonga Shaolin fa misy sasany tsy maintsy manaiky dahoany même temple Shaolin kilomètre même ny 100 personnes ny kilomètre letraretra fa maveta soiniture manaiky zay fa masaka tsara ty cérémonie officielle temple Shaolin ina dikany ny tsisy vazaha samso miditra ny vato so nanana fa ty Madagascar voalohany fotsiny KTM solatra Ramahery San José solatra ny vato avant ny faravarana temple Shaolin ko maso titre temple Shaolin président d'honneur si association temple Shaolin traditionnel conseil technique membre technique zay dikana fa tamin'ny fena Beijing na feta temple Shaolin 18 sy ny 19 sy 20 21 fena Beijing misy test Beijing Chine lesaretra momma miletraka Wushu na traditionnel na olympique zay technique Wushu tonga Beijing daholo ny direct ta télévision CCTV miaraka kilomètre miaraka président d'honneur temple Shaolin sy 9 mitanina 4 personnes 9 mitanina même Jet Li ko mame taratasy soratra hony tany soratra tanana miaraba de zavatra temple Shaolin afeta tsara fa Jet Li tsy afaka izy fa américaine tsy aforme fa zay efa zavatra important be Madagascar tsy za maître Gao fotsiny fa ty sortena ananana Ramahery San José fa ty ananana gasy tsisy vazaha nakiray fotsiny Ramahery San José soratra anatiny zay important be Madagascar efa misy ola miditra temple Shaolin fa zako nationalité malagasy fa mahafantatro ora gamana Chine tsy manaiky double nationalité fa tsisy nationalité chinois fa tsy afaka mody tsony fa de Madagascar mody fa ne peitreo manasua famille zay fa de zay faly mitona gasy ananana gasy miditra temple Shaolin fa malalaka isangatoana
misy gaz fédération oso malagasy afaka za mame dipesonina na fampesonina mandeha tambola saolinina manao stasy na 3 mois na 6 mois gratuit zay mahavela zava fantatra fa hanangana temple lehibe eny amin'ny bypass moa ny oso Madagasikara ato ato